raha mahela ny emitra 7 novambra fitsarana voka loloatra 2 isanjato ny tovovavy malagasy no misedra izany. Foninatananarivo boriboritany voalohany misedra olana maro lafy mila fanovana. Ampifaliana sy ampitiavana indray tony kilasy tongovavy no izy dia ny sampana fampalalam-baovao ny tokantrano amin'ity anio ity manatitra ny araba ary manasanao hanaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany. Magasika ny fifidianana sy ny raharam-pirenena hiara-iady ary ametraka paikady matotra mazava ary maty-paika enti miady amin'ireo karazana endrika alabato ny tsiko i Madagasikara hoy ny fanamafisana nandritra ny fitokanana ireo ivitoerana na QG roa samihafa ao anatin'ny boriboritany voalohany androany. Tsy andrelo fa anomboka avetrany ny asa. Fanampanazavana. Manana QG roa samihafa ny boriboritany voalohany izay samy notokanana androany. Ny iray teny Ankasina, ny iray eny amin'ny 17 hektara. Andidy ribaty ilay anapakazy mba QG. Zay. Fatin'ny candidat no anapaka an'ity ribaty. Ribaty zay fanamariana ny fanokanana an'ity QG atao premier arrondissement. Dia ankatahana amin'Andriamanitra mba tena isan'ny fanamasina mba tena homendrika sy sahaza an'ny candidat sy ireo mpanentana rehetra ary ny mpanolo-tsaina sy solombavam-bahoaka. Zay ianara dia miroso amin'ny fanapahana ny ruban ho fanokanana an'ity fohy be. Tsy maintsy atao izay ampiakarana ny asina Antananarivo. Hiara-iady ny rehetra isorohana itetika sy ny paikady maloto anodinana ny safidim-bahoaka mandritra ny fifidianana. Ny boriboritany voalohany no ahitantsika toerana maro samihafa maharenivohitra n'Antananarivo azy dia isika no ampiakatra an'izany asan'izany ary atombokantsika ihany koa ny fanomezana ny fanaovana le fanovana sy anomezana fanantenana ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Dia mankasitraka antsika rehetra hoy tonga soa eto amin'ity toerana ity kanefa ny zavatra rehetra izay ho atao dia apetrakantsika amin'Andriamanitra daholo. Ny fanahy masina ho apetrakantsika loalalantsika hitarodalana antsika amin'ny zavatra rehetra atao. Eto ihany koa nahitana ny herin'ny maizina ihany koa satria ny fangalaram-bady dia manodidina eto ihany koa dia miara-misala daholo isika rehetra ao anatin'izay satria raha tsisy ny alabato dia malalaka be ny lalana lentsika. Zay zany no elantsika elantena hoe irahantsika miara-miasa satria efa nahita izahay hoe ahoana ny fomba ataon'zareo mbola miketriketrika zavatra hafa indray izy dia ny ben'ny tanàna ny mpanolo-tsaina ny tanàna isika solombavam-bahoaka rehetra ny isika rehetra tompona andraikitra rehetra isika rehetra mahatsapa fa mila fanovana ity Antananarivo ity dia miara-misala daholo ao anatin'izay. Tsy andry ela fa hiasa vetrany ireo fitoerany ity maisaky ny boriboritany. Mila fanovana maika ny tanàna n'Antananarivo ka mitaky fiara-mientany rehetra anatin'ny firaisan-kina lavitry ny fanavakavana sy ny fanilikiliana izany. Fa hiasa amin'izay tsika ka mila mifandray-tanana tsara, tsisy mifampiavonavina tsika tsy mifanilikilika. Mila fanovana eto Antananarivo. Mazava ve zany? Mila fanovana eto Antananarivo atao ary maritany azany mila inona? Aiza narehany ivelany? Zay ka za fanovana zany mila fanantenana. Ny ahafahantsika manantena dia misy fomba fiasa vaovao ataontsika manomboka izao. Manana anjara toerana goavana amin'ny fiatrena ny fifidianana, ny fanana ivitoerana iraisana, ahafahana mifanerasera sy mifampizara vaovao. Ao avokoa ny angan'ireo toromarika rehetra izay mila sy tokony ho arahiny rehetra azona mizotra makany amin'ny fandresena. Ny atao hoe QG dia le quartier général aty amin'ny arrondissement. Ka noho izany zany tsy maintsy ampahafantarana ny rôle izy. Ilaina ny manatona akaiky ireo mpifidy mpanohana ary ny mpikambana rehetra ato amin'ny tokontsika. Toerana manokana hifandraisan'ireo mpifidy sy ireo mpanohana ary ho amin'ireo le olona mafana fo tia hanampy antsika. Ka ty
toerana ity zany a dia toerana anankiray a ifaneraserana eto anivon'ny arrondissement sy any amin'ny quartier général zay misy atsika dia any Bel-Air zany toerana anankiray ihany koa ahafahantsika mandefa zay toromarika rehetra ety anivon'ny Fokotany anao zavatra hafakely isika ho hitatsika daholo reo le fiasan'ny ratsy reo amin'le alatra fanodikodinan'ny safidy-bahoaka amin'ny ty mandeha ity ho hitatsika tsara daholo iaro amin'ny safidy-bahoakatsika ary ametaka zay pakady rehetra sy tetika rehetra ahafahana manara-maso azy dia ampahirezy ny olona mba nefa ny didiny amin'ny androm-pifidianana ny antony dia tsotra satria izy milaza hoe tsisy fiarovana mihitsy ny safidinay ho hitanareo nanaovantsika azy miainga avy any amin'ilay fanaraha-maso ny liste mpifidy ataotsika ny fanaovana audit zay azo auditena rehetra ao hoe mba tena tsisy anina ntsony ary manaraka zany le fampifanana ny solotenantsika ny amin'ireny bureau de vote reny na ny délégué andeha ato daholo zany araka izany miomana amin'ny fiatrenany fifidianana ny antokitsika io Madagasikara ary mampiseho fahavononana ny rehetra azona ny fahombiazana ho tombotsoa ny mponina Antananarivo. Ny toy androany teny amin'ny boriboritany voalohany fampahafantarana ny kandidata Ravalomanana Tojo sy ireo mpiralisitra aminy mandritra ny fifidianana ben'ny tanàna ny 12 Desambra 2022 ho avy izao. Hita sy tsapa nandritra izany fa mila fanovana goavana ny tanàna n'Antananarivo sy ny mponina ao aminy. Nanao toy vakana ny fitarainana sy ny antsovonjy ka nanomeza ny kandidata tokony mponina mba hanana ny fanantenana fa tsy maintsy ho toy ny fanovana anatin'ny firaisan-kina sy ny firalahina. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'i Mathieu Princy. Ankasina hatreny amin'ny 17 hektara tsy nandalovana fotsiny fa nianona ny hetaheta sy ny marary ny vahoaka. Niara-nentana ny rehetra tamin'ny mpiraviravona sy tamin'ny mpifaliana tamin'ny fandalovan'ireo mpikatroka tiky Madagasikara nampahafantatra ny kandidany tiky Madagasikara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy ireo mpilahiritra aminy.
na dia teo azy zany niafaliana sy fiatanam-po tamin'ny fifankahitana mivantana teo amin'ny roapolo ny boriboritany voalohany sy ny kandidat tojo Ravalomanana dia tsapa nandritra izany fa misedra olana maro lafy ny tanàna manana olana ny mponina miaina sy mivelona eto hita taratra ny olana sy ny etaeta andraindray ny maro ka mahavelo mpanantenana azy ireo ny sina fanovana. Mandalo eto zay a ampisehoanareo ety ny kandidatika hopeny tanàna azonareo ve? Izy amizay io e io ny kandidatika dia mandalo eto aminareo satria tsy maintsy hijerenareo aty izy anamboatrany le ino le lalana mampizany olona atsy anao nitatezana bedabeza atao rehefa aveo fa ampahafantarina fotsy izy aloha mbola hiasa izy aveo a enareo ve? tonga ty fotantsika mijery ahoana zao ny fahitanao azy? Ny vidim-piainana lafolafo loatra eto dia mba mangataka zavatra mba mirarary kokoa vahoaka mila foto-dravitrasa tsara fa le loto aloha dia tena ao tsara le loto. Zaly mihitsy jereo sady tsy mikarama tsy manao ina dada mihitsy zao dada eto a dia matao vian'ny era-dalàna ho azay mijaly mihitsy tsy zay minakafo dada le zanako fanatsio zay dady zay zanako fanatsio zay mihitsy zanako fanatsio e dady atsay dada tsy miatiako sy dady zanako dada dady anange dady izany dadany ihany ny dada dada ihany ny dady zanako dada sy miala antareo zay zay sady tsy miasa mihitsy zareo mahazo hoe talaka tsy misy ininy ady adiny firmary zao adiny lay adiny roa dia tsy misy zay mihinakano tsy mantentsera mpianatra mianatra mantony ny école sylvra mpianatra zay a tsy ampisakafo ny mpianatra fa tsenanay zany tena tsahirana be tena legioma nefa lafo be nakana azy nefa tsy mandela tsara na amin'ny ariva zay ny jiro tokony mbola hivarotanay le amin'ny enina mifidiny nefany tsy mandela tsy mijaly be zay tsinona ekolaza mpianatra tsinona tena mijaly tena mijaly vanelafitra vanefandrina vany mihitsy zay ino nefa malala ty toerana ty ny malala ny toerana vanefandrina mihitsy zay nefa tonga tetananareo hitady vola zay fanavoazana dia davitsika dia manome fanantenana anareo fa tsy maintsy vitantsika mampandena sotra
ho avy am'izay tena ilaza aminareo ny atsipriany hoe ohatra zao no zavatra ataontsika fa mbola mandaly fotsiny aloha zay dia mijery mampiseho azy hoe zao zava-manjon'olona ty fa tena mampiteny moana mihitsy ny zavatra ty marina dia zany anaovana ty hoe tsy maintsy ataontsika isiny fanovana tanao ty hoe ny fanovana dia amena fanantenana ny vahoaka dia tsy maintsy diovina tsy maintsy alamina tsy maintsy azavaina ny tanàna manaraka tsy maintsy mihaino ny feon'olona izy zay mahatonga ny dada miaraka aminy aty aloha zanaky dada io a nareo koa zanaky dada aza matahotra anao tonga ty zay hijery anareo aloha dia hiainao anareo tsika dia hiara-iasy tsika miaraka raikitsy tsy vitan'olona ray teo miara manao an'le izy tsika miaraka tsika manao an'le fanovana zay rehefa miova dia manana fanantenana lehibe tsika fanantenana lehibe ho atsika zany fananana tojona valomanana volona tanteraka izy dia tsika koa volona tanteraka miara-iasa aminazy numéro 4 izy mbola tsy fampelezakevitra zao fa mbola vao mampalala anazy fotsiny lalana fa efatra izy raha valomanana ihany ny raha valomanana efatra re izy mianaka lazara izy mianaka zay zako malahelo toky anao zay mihitsy mifampatokotsy amin'izao jiro tabaka zao dia misy manantenitsika vaolana tojora valomanana fa mbola tsy propagande zao zay mihitsy siraranga vorona hitondra fanovana sy fiatsaram-piainana eto amin'ny renivohitry Madagasikara ny kandidat tojo ravalomanana izay mitondra ny larana faefatra ao anaty bileta tokana isika rehetra miara-miasa miara-misalano hitondra ho any amin'ny fahombiazana sy ny fanovana hoy izy tsy vitan'olo tokana zany fa mitaky fandraisana andraikitra avy amin'ny olo-pirenena tsirairay avy mitoy ny fidinana ifotony amantarana ny tena marary sy ny etahitan'ny vahoaka ka hitondra fanantenana ho azy ireo fa tsy maintsy isy ny fanovana tare miramirana sy endrika velom-panantenana no hita soratra teny amin'ireo mponina tetỳ am-boribory-tany voalohany nandritra ny fidinana ifotony ny tanteray ny kandidat tojo ravalomanana teny an-toerana androany leo ny tsy fandraisana andraikitry ny mpitantana ny tanàna ary leo atao tohatra fekarana ireo mponina etỳ an-toerana ka miandrandra sy manantena fiovana mirana ny saina zao nalahelo ihany ane ny vahoaka ny hoe voany tsy ambadika kely tao ny data na izao mijery ana izao sahirana kely zao zany tena tsy manam-bola mihitsy mivahoaka am'izao tena sahirana vidi-piainana miakatra be nefa ny olona tsy manam-bola dia tsy mandeha na ny tsena izy ato tsy mandeha mihitsy tako azy aloha zany ao anatin'ny tena eritreriny mihitsy izy sady afaka tena hoe manova tantara nihita ty hoe mijaly ny vahoaka majinika zany ka mila olom-baovao mba hoe tonga saina mihitsy zany mba hoe mijery an'le tena fiainam-bahoaka satria ohatra zay tonga teo ohatra ny tsy atao ohatra ny tohatra fiakarana le vahoaka zany fampanantenana be da be fa le zava-bita tsisy fa hitondra fivoarana ho an'ny tanàna Antananarivo izy orinasa zao ny tiana mba isy amin'izay mba miasa daholo ny tanora ohatsinay satria zay zao tsy hanasa fa dia mandehandeha fotsiny aloha mba isy ivana kely aloha mba iova mihitsy aloha ilay firenena ny tena marina e aloha mba zavatra ho tsara no hitanay satria tena latsaka katerena loatsika ny tena marina fampandrosoana ny tena tianay aminazy aloha mba tonga amin'ny lavitra indrindra izy dia amin'le eritreretinay
fiovana eo amin'ny lafiny sosialy sy ny fiainam-bahoaka eny fotony mipaka amin'ny fiainana andavanandro no andrandrain'ireo mponina ity ao anatin'izany ny fahadiovan'ny tanàna sy ny fanamboarana ireo elakelan-trano manamboatra ny tanàna dia mba manamboatra ny zavatra rehetrarehetra eto amin'ny tanàna misy anay zany izay raha eto amin'ny tanàna misy anay eto Kasina tsisy mpijery mihitsy zay dia tsisy mpia mihitsy any mampandroso ny tanàna ny tenatenay atreto aloha e mba manadio antiny ihany tony ohatr'izany sy aty le rano miakatra sy le fotaka sy le fako ny tena enjana be zay ny tena enjana ety zay tanànanay manokana aloha dia mifanamboarana reny lalakely reny satria feno tohadrano etsery ohatr'izao zao dibo-drano foana isaky ny avy ny orana tsy misy ho anamboarana mandritra firy na le tsena na inona tena mijaly ohatr'izao zay mba manatena tsena na ohatr'izay zany mba hikaramanay vahoaka nandritra ny fidinanay fotony tsapa ny fifandraisana akaiky eo amin'ny kandidat Tojo Ravalomanana sy ny vahoaka eto amin'ny boriboritany voalohany na dia efa mpahafantarana ny mahakandidat azy aza ny natao tetỳ an-toerana laharana faha-efatra ao amin'ny bilitady-tokana moa no misy ny kandidat Tojo Ravalomanana sy ireo mpanolontsaina mpiray lisitra aminy ho amin'ny fifidianana amin'ny 12 Desambra ho avy izao. Manodidina izay vaovaon'ny fifidianana izay ihany Rarivo Sanjo no candidat ho ben'ny tanàna atolotry ny tiako i Madagasikara ho an'ny komina Talatamaty. Totosa omaly ny fanolorana azy sy ireo mpiray lisitra aminy ny fitokanana ny foibe toerana iasan'ny candidat ao Talatamaty. Jara Lovaniaina Taiziny. Fitantanana Mangarahara fiarahana amin'ny Salaha amin'ny asa ampandrosoana ny commune no imason'ny candidat ho ben'ny tanàna sy ireo mpanolontsaina amiray lisitra aminy atolotry ny antokotiko i Madagasikara ao Talatamaty mijery fotony ny fiainana sy ny zava-manahirana ireo mponina ao Talatamaty ny candidat sy ireo mpiray lisitra hijerena vahaolana entina ampandrosoana ny commune. Dia antsoina mpitiavana be ianareo raisina tanandro ianareo rehetra na orinasy zany na mpampianatra zany niza mihitsy tsy ankalavaka tsy kovana ianareo fa dia raisina tanandro mba hifanolotana isika rehetra mba hitondra fijery vaovao hitondra endrika vaovao ary ny zava-dehibe indrindra dia anatsara ny tanàntsika ary hijery ny tombontsoa iombonana sy indrindrandrindra fitantanana komina ao anatin'ny Mangarahara tanteraka. Misy manko candidat izay mitety fokotany mihitsy ary ny azoko lazaina angambany ny fomba hitenana azy dia hoe misy sandoka ary zay mihitsy moa tsy afenana fa teto nisy olona maro tonga teto maro tamin'izay nanomana ny kleona dia nitabataba mihitsy misy vavinara misy rahamatoa mihitsy misy lehilahibe tonga nitaraina hoe tena ahoana ny fomba ataontsika fa tena lasa simbasana le olona satria misy antony zany matoa tsy azo mandà ny candidat hafa. Firaisan-kina, fampandrosoana, fitaratra, fahavononana, fanaovana laharam-pahamehana ny filana fototra toy ny fahasalamana, ny fampianarana, ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny fananantany ny vinam-piarahamon'ity candidat ity ho an'ny Talatamaty. Firaisan-kina, famanena firaisan-kina voalohany. Firaisan-kina satria rehefa tsy marahina isika tsisy fanabeazana tena aritotoketo ary noho izany anao sika marahina mila marahina isika rehefa marahina isika hiezaka amin'ny tanilay vina ilay programa asy amin'ny araka ny zavatra ny tena vaovao mazava ho azy fa hoanany atao hoe fampandrosoantsika rehefa marahina. Ny firaisan-kina zany mitondra antsika makany amin'ny fampandrosoana androso isika androso ny tanàna androso ny mponina eto amin'ny komina Talatamaty. Rehefa tonga amin'izany hoe fampandrosoana zany tsika mazava ho azy satria efa nirahitsika tena vita nampandroso ny tanàna fitaraka isika ary fitaratra eo anivon'ireo komina misy eto amin'ny Madagasikara izay misy eo amin'ny 5.7 ny komina eto anivon'ny eto Madagasikara. Tanjona ny hahalan'ny candidat sy ny ahazonany maro anisa amin'ny filakevitry ny tanàna hono sy ny vavam-bahoaka Ambohidratrimo Mamy Rabenirina.
hoy aho azanatrano rehefa miresaka hoe rehefa tsy azo sika tany amin'ny faratampo ny fahefana rehefa miteny hoe isika dia ny atompotiko Madagasikara io rehefa tsy azo ny atompotiko Madagasikara avy any amin'ny faratampony ny fahefana tamin'ny alala fifidianana filohan'ny repoblika teo izay le raha tsika nalala zava-misy dia ho alaitsika afaty amin'ny faranefana. Ny tanjona amin'ity renitoraka ity dia be ny tanàna hitondra faharevan'ny timina mandritra ny mandat izay mahalany azy. Ary rehefa hoe hitondra faharevan'ny timina dia ivoy ny vinan'ny timina. Efa misy ny vina efa ny fampiresahana foana tamin'ny taona 2024 nisy ny manifesto tamin'ny taona 2024 nisy ny fanavaozana n'izany zavatra izany ary io ao président Rarinay dia mamoaka amintsika ny zavatra efa ketrehana any ambadika any amin'ny hoe ampanarana toetrandro ireny vinany antoko reny ka ireo olo voafidy ny timina miainga avy any amin'ny mpanolontsaina be ny tanàna sombavahoaka raha atao koa ny fifidianana amin'ny faritra ireny rehetrarehetra ireny no hitondra ny zay anjara biriky ahafahana mivoy sy manatanteraka ny vinam-piarahamonina avy amin'ity Madagasikara. Tsy ampy rehefa zay, tsy ho ampy zay. Anay isika mba hiezaka anao izay farany azony atao dia ity fotony, fa tsy ho ampy zay fa mila azo hatrany amin'ny faratampo io. Zay mahatonga ny teny hoe lalana anankiray indray ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolontsaina kominaly ahafahantsika miroso tena hoe roso moramora kanefa alao ahitsika miroso avetrany. Fifidianana manakaiky vahoaka ny fifidianana be ny tanàna ny olom-pirenena tsirairay ny tompom-pahefana mametraka izay olona iveriny fa mendrika hitantana ny tanànany. Arak'izany dia manana adidy sy andraikitra ny tsirairay amin'ny 12 Desambra samy haneho ny safidiny sy hiaro izay safidy izay. Tontosa omaly alakamisy ihany koa ny fitokanana ny QG team ny fitaovana fokotany efatra Ambohitra Araba Andafiavaratra Andronombe Antanandrano ho an'ny komina Ankadikely Ilafy miantso ny rehetra sy ny firaisan-kinana rehetra ifanohana ny kandida lalana faharoa Randriamiadamahery Fanirina amin'ny komina Ankadikely Ilafy. Efa mandeha ihany koa ny fitetezana ireo fokotany amin'ny fampahafantarana ny kandida amin'ireo mponina ity komina ity izay misy fokotany 12 mandrafitra azy. Natomboka androany kosa ny fitetezana ny fokotany ka tao Andranomena Ilafy no niaino etaetan'ireo vahoaka ifotony ny kandida mba azona mitondra vahaolana ho azy ireo. Olom-baovao sa vonona mpandroso Ankadikely Ilafy ny kandida Nirina Randriamiadamahery laharana faharoa. Velim-panantenana ireo mponina arivona ifanometanana ho fampandrosoana ny komina Ankadikely satria ny tonga miaraka ny fanombohana ary ny miasa miaraka no fahombiazana. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray mahakasika ny trangam-piarahamonina. Tandrevaka ny mpitsabo no namoizana ny ainy zanakay hoy ny fianakavian'ny Mahela Andaniny. Tandrevaka ny fianakaviana kosa hoy kosa ireo mpitsabo ankilany. Niakatra fitsaran'androany ity raharaha nahafaty zazavavy kely 9 taona ity ny izay niditra hopitaly lehibe iray teto Andrenivohitra. Tato baovao ny sitraka Ratovina Ambintsoa eo amin'ny sary Seridrantsary Andry Rakotomalala. Ny Valjona 420 sy 2 lasa teo rehefa avy natao fandidiana tao amin'ny hopitaly mpanjakana lehibe iray dia nodimandry Mahela zazavavy 9 taona tratry ny fissure du radius. Adika tsotsotra hoe nisy fahatapahana ny taolana tao aminy. Raha ny fanazavan'ny fianakaviana dia karazana fanafody marobe tsy misy idirany amin'ny aretin'ilay zaza no nasaina novidiana izy ireo. Nampidirana sonde ny olon-dehibe koa ilay zaza ka nampivoatra ny vavany sy ny orony izany. 10 minitra teo nanaovana izany dia nanomboka tsy tana intsony ny an'ny Mahela raha ny fanazavan'ireo fianakaviana ihany ka nopetahana karazana fanafody. Tetsy ankilany nilaza ireo mpitsabo maromaro voasaringotra amin'ity raharaha ity fa tandrevaka avy amin'ny ray aman-dreny ny tena nahafaty ity zazavavy kely ity ka nahatonga ny fijanonany fony tampoka teo ampandidiana azy ny aliny Valjona 420 sy 2. Nilaza ihany koa izy ireo fa ny sakafo nomena azy tsy ara-potoana ny alohan'ny fandidiana azy ny tena nitarika izay fahafatesan'ny Mahela izay.
Nanambara nefa ireo ray aman-dreny ity zazavavy kely ity fa tsy nihinana sakafo ny zaza ary narahana tsara avokoa ireo toromarika ka isan'izany tsy nanomezana sakafo ny zaza enora ny alohan'ny fandidiana azy. Napatoriana tanteraka na natao anestesia generaly maelara ny fanazavana ihany kanefa tsy nisy ny fijerena ny zavatra zakan'ilay zaza na tsia. Nanambara ny solotenan'ireo dokotera manoloana ny fampanoavana fa tsy ilaina ny manao analizy rehefa anestesia generaly no atao amina fandidiana zaza. Tandrevaka teo amin'ny asa ny bango mahafehy ity tranga ity hoy ny mpisolo vavan'ny fianakaviana manoloana izany. Fa ho anay manokana dia mitazona izahay satria gaga ihany izahay na protocole tadidin'ny dalao fa ilay engagement médecin ao amin'ny code de déontologie médecin dia article nanotaliko toera helinareo na iny ary tsy fantako efa ao anatin'izay mamey an'ilay zavatra toetrany gagagaga izahay hoe ianao zany miasa ny zavatra mifehy anao tsy hainao dinodika fa mipetraka ho amin'ny fahinay fitsarana izy ho an'ny fianakaviana nge tsy hoe andeha hitoroka ny zato sy zaroa tsy any le tanjona fa ny zanany maty marary ny fony fa mba tsisy iny le any ary zay nge ny tanjona amin'le izy fa na inizaniza igadran'iza iny zay hoe mampiverina an'le zaza tokoa. Isan'ny mahagaga ny fianakaviana ihany koa ny fahavitsian'ireo dokotera tonga tao amin'ny fitsarana androany. Efatra monjy izy ireo ny tonga kanefa maro ireo vavolombelona tao amin'ity hôpitaly ity tamin'ny andro nisehoany izany. Nisy nahagaganay dia nisy maromaro na ny ao anaty PV ary nge dia maromaro nilaza reo maromaro efatra maromaro fa nisy maromaro ankoatran'ireny tao ary afaka manamarina azy ny zavatra ny tranga tao dia nefa io tsy nampidirin-drareo tao anatiny dia vao miresaka mihitsy zay sy ny fianakaviana hoe nisy an'izao sozao nge tamin'ny fotoana iny fa aiza le olona reny dia tsy ao moa le olona zany zay le izy raha hoe famarinana no tediavina nao adiadiana daholo zay tao anatiny hoe tamin'io alin'ny 8 juin 2024 io satria be da be ny nandray anjara tao raha fanontaniana ihany no mipetraka hoe naninona ny tsy tonga ny sasany anjaran'ny fitsarana. Marina moa fa niemitra ny 7 novambra ity raharaha ity ary miandro ny pirofo avy amin'ireo dokotera ny fitsarana manoloana ny fahamarinan'ny filazan'ny dokotera iray fa tsy misy analizy mialohan'ny fandidiana rehefa mampiasa anestesia generaly eny fa na dia ny zaza aza no didiana. Misedra olana ankehitriny ny tanora malagasy indrindra ireo tovovavy ary isan'izany ny voka aloloatra sy ny voka tsiniriny. Ny tsy fisian'ny fifampiresahana eo amin'ireo ray aman-dreny sy ny zanaka, ny fahasarotan'ny fiainana, ny resaka teknôlôjia voalaza fa antony mahatonga izany ary miteraka voka-dratsy maro eo amin'ny tenany manokana sy eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany koa. Sitraka Ratovinambitsoa, Andry Rakoto Malalatra. 17 isanjaton'ireo tovovavy eto Madagasikara no mitondra voka mialohan'ny 20 taonany. Raha ny salanisa voaray teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Amin'ny ankapobeny dia voka tsy irina ny voka aloloatra. Vokany voatery mampijanona ny fianarana ilay tovovavy, manalavitra azy eo amin'ny sehatry ny asa ihany koa izany ka mety miatraika any amin'ny arikaream-pirenena. Raha ny fanadihadiana hatrany dia ny faritan'ny fianaratsoa no ahitana trangana voka aloloatra be indrindra raha ny eto Madagasikara. Ny apahatelon'ireo tovovavy eo anelanelany 15 ka hatramin'ny 17 taona no mitondra voka sahady ao fianaratsoa. Ary ny 13 isanjaton'ireo tovovavy amin'ny sala taona io dia efa manana zanaka iray avokoa. Ny 5 isanjato kosa mitondra voka voalohany. Eo amin'ny mety avy amin'ny ray aman-dreny na avy amin'ny fiarahamonina izay fijeriko anazy aloha. Mety hoe mahatonga izay le fiainana mesarotra dia le fitazan'ilay ray aman-dreny koa mety hoe sahirana amin'ny fiainana ny ray aman-dreny dia tsy afaka mifampiresaka mihitsy izany izy zanany angambany. Ny antony aloha tsy voataiza amin'ny ara-panahy ny ankizy izay no tena antony lehibe dia lasa tsy mahalala ny tokony ataony. Ny resaka fanabeazana no tena fototr'olana ka tompona andraikitra voalohany ireo ray aman-dreny. Eo ihany koa ny fiarahamonina. Mila fanentanana sy fampahafantarana avy amin'ireo tompona andraikitra hisorohana sy hamahana ity olona ny voka aloloatra sy tsirina ity. Tsisy afa-tsy ny famerenana ny ankizy amin'ny ara-panahy ihany izay ihany aloha raha ho manokana. Tokony asiana asa ho an'ny tanora ihany koa rehefa ho an'ireny ankizy efa malaina hianatra ireny dia mba tokony hanangana asa manao aktivité majinijinika ny fanjakana mba handraisana an'ireny ankizy ireny
Ohatran'ny ahy zao dia arako tsara mihitsy ny fiainan'le zazy hoe ary ny tokony alehanao izany ka aty ny zavatra mety aty ny zavatra tsy mety. Donc zany a rehefa ohatran'io zany dia mba arany izy hoe ohatran'ny isan'andro reny moa zany mandeha izy dia tsy hitanao no atao fa mba atoronao amin'ny hevitra lalana tokony alehany zazy. Ka izay ilay hoe ilaina fampiresaka amin'izao zany tsy tokony ataon'ilay ray aman-dreny mahamenatra intsony ny resaka an'ilay hoe resaka firaisana ara-nofo, règle sy ohatran'izany e, fa mila ampahafantarina ny ankizy. Ohatr'izany zany ianao zanako vao mahita olana miseho eny amin'ny fiarahamonina dia tonga dia atoroko anazy ilay izy, dia iny ary ilay izy mora raisiny kokoa noho ilay hoe tenenina fotsiny izy. Tsara ny manamarika fa ny 700,000-n'ireo tovovavy malagasy dia manambady aloha loatra. Tovovavy iray anatin'ny 3 no misedra izany olan'izany eto Madagasikara. Ilaina fandraisana andraikitra ihany koa izany mba hampianana sy hanafoanana ity tranga iray ity. Taorian'ny fitokonana nataon'ireo mponina teny Ambohipony alatsinainy lasa teo noho ny fahatapahan-jiro sy rano lavarendy. Omaly alakamisy no fantatra fa niakatra fampanoavana ireo folo lava sambotra ary androany tokony ho tamin'ny 12 ora no nivoaka ny didim-pitsarana milaza fa ny 4 amin'ireo folo lava sambotra dia nampidirina vonjomaika eny amin'ny fonjana Tanimora. Ny 3 niara-ny sazy miantona ary ny 3 ambiny kosa navototra noho izy ireo tsy mbola ampitaona raha ny fanazavana. Dia ny fanibanana fananana fototra saiombonana sy ny fanakorontanana ny filaminam-bahoaka no antony izao sazy miatra izao. Fanohana ny Madagasikara amin'ny fanatsarana ny famatsiana herinaratra ny USAID. Nandritra ny fivoriana fanao isan-taona niarana tamin'ny ministeran'ny angovo sy ny akoranafo dia nisy ny fanaovan-tsony fifanarahanm-piaramiasa eo amin'ny Power Africa sy ny fanjakana malagasy izay nanamafy ny fiaramiasa hanafainganana ny tetikasa angovo madio any ambanivohitra ampianana ny entona karbona. Tafiditra ao anatin'ity fiaramiasa ity ny fananganana kioska na ivitoerana mandeha amin'ny herin'ny masoandro ahafahan'ny olona misitraka ny tolotra momba ny angovo eny amin'ny fokontany izay anomezana angovo any fambolena sy ny varotra toy ny fitotoana vary sy ny fisintonana rano amin'ny alalan'ny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra, ny famahana finday ary ny fanaovana terineto. Mijanona ho mpiaramiasa mavitrika amin'ny Madagasikara hiatrehan'ireo olana eo amin'ny sehatry ny angovo Etazonia raha ny fanazavana. Ity fiaramiasa ity dia mikendry ny ampiroborobo ny toe-karena eto an-toerana, anome fahafampo ny filanangovo ary hanorina ho avy manaja ny tontolo iainana any Madagasikara. Dia ny vaovao iny ihany koa tombo-kilasy tongovavy manakatona ny fiarana tamin'ity an'ity angasitrana fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany warainao vetrany aorian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandarana dinika ka ho vahiny fa ny razafy manantany ao anatin'izany mpanao politika vaovao Benjamin izay anasananao anaraka izany. Tenako tombo-kilasy tongovavy mahetraka ny veloma mandrapitafy indray. Veloma tompoko.